Namorona ny tany aman-danitra Andriamanitra. Nohariany hafinaritra izany tontolo izany. Afaka miaina an-kalalana ny zava-manan'aina rehetra, ny zava-maniry, ny biby, fa indrindra ny olombelona. Indrisy anefa fa tsy nokajiantsika izany. Folo taona esatsegondra ny plastika vokarin'ny zanak'olombelona ary 500 ihany no averina ahodina indray. Vokany, sempotra ny fako plastika ny tontolo iainantsika, ny tany, ny biby, ny ranomasina sy ny sisa. Miova ny toetr'andro, tsy misy rotsan-korana, maty ary miala tamingana ny zava-boary. Mila mandray andraikitra izao sy ianao. Avao amin'ny fako rehetra ny fako plastika toy ny sachet, tavoahangy sy ny sisa. Afa-tsy ho lasa fitaovana azo ampiasaina izany. Na atero any amin'ireo orinasa manangona ary manodina izany. Izany fiatsika izany no amerina indray ny tontolo maitso sy mahafinaritra. Tompon'andraikitra izao sy ianao ary hipetraka ho ny tantara.